佛，其实我很高兴见到你们，可以用汉语简短介绍一下自己吗？我叫 Gilbertina Soria Elida， 中文名字叫李纂梅。我的汉语学了3年了，现在到北外学习汉语。我的专业是汉语国际教育。我的爱好是打排球，我现在是中文学院的排球队。大家好，我叫沙佛水丽，中文名字是邱静年，我今年22岁。我是来自马达加斯加的塔纳利佛大学孔子学院的学生。我的专业是区域国民研究，现在读硕士研究。我的爱好是唱歌、跳舞、画画、游泳、旅游什么的。我很高兴认识你们。Donc, salame nufi no anarana gasiko, ali donjeju no anarana chinois. Mianatra teny malagasy ao am BFSU rehefa delodamba, tiako mandihy ary faly mahafantatra anareo izay. Salama anareo, sitraka no anarako amin'ny teny gasy ary Lenny no anarako amin'ny teny Sinoa, faly mahafantatra anareo。那在你们在中国的这一段学习的时间里，你觉得中国是一个什么样的国家？可以跟我们分享一下你们在中国的一些感受吗？好的，那我在北京现在已经2个月了，这也是我第一次到中国。我到的时候就发现中国很大，然后中国人很友好，这也是我第一次外国，出国，那我就很担心。但是我到北京的时候发现，中国人很喜欢帮别人，就是品德高善。然后我发现，我遇到什么困难都能找到中国人能帮助我，那我就感觉压力就没有那么大。然后我在北外，看到了很多节目或者很多活动都能参加，你想学习什么你都能学习，就是生活很充实。对。以前在马达加斯加的时候，我认为中国是一个很传统的国家，但是到成都和北京的时候，我发现中国是一边保存传统，一边有创新。比如说共享单车，而且我觉得中国是一个很漂亮的地方，中国人也很热情的欢迎外国人。Ifavitany Madagasikara ianareo, dia nanangonana fahitanareo any Madagasikara, nanangonana ny zavatra nianareo tany, afaka mba hozarinareo aminay ve hoe nafinaritra na inona ny zavatra nanamarika ny nandehananareo tany? Araka ny hevitro, manamana ny endriky ny Madagasikara ary misy biby sy zavamaniry isan-karazany. Ary nafinaritra tokoa rehefa mianatra teny malagasy ao amin'ny université ary tsara ny mpampianatra. Ary hita ny fomba amam-panao malagasy ohatra ny kabary. Tsara fanahy ny malagasy rehetra araka ny hevitro, satria efa tany Madagasikara nanao voyage tany Nosy Be, tany Morondava izaro. Hitako ny olona tany dia tsara fanahy satria rehefa mihaona dia miarahaba foana amin'ny teny gasy hoe ino ny vaovao, tsisy vaovao salama. Indraindray amin'ny teny sinoa hoe ni hao, dia tena mahafinaritra tokoa。现在越来越多的人学习中文，然后在学校能看到你们学习中文也是非常的开心。那我想问你们，来到中国之后学习中文有什么新的感受吗？以及你们为什么选择去学习中文呢？好的。本来学习汉语的时候只是想学习汉语的基础，但是我越学越发现中文很有意思，然后我就
按下决心，就是要好好学习中文。然后在我们的国家的中国人越来越多，学会中文人没有很多，所以如果你学会汉语的话很有好处。然后现在到北京读书，我毕业后打算回国当汉语老师，或者做跟中文有关的工作。我选择学习了中文，是因为我觉得如果我的语言能力很强，更容易找到工作。我从小就欣赏中国与中国文化，所以很想来到中国学习，来到中国看看。我现在在中国已经2年了，我发现在中国学习中文比较难，是因为我现在读硕士，所以我们的汉语高级精读好像是这样，比较难。我们学的词都是比较有专业的感觉，我觉得这个挺难，但是还挺好，是因为能提高我的中文水平。Inona satroka anareo nianatra ny teny malagasy? Fa maninona nianatra teny malagasy dia ahoana ny fomba fahitanareo ny fianarana ny teny malagasy? Sarotra ve sa inona ny mahasarotra sa mora ve? Satria tiako ny kolontsaina sy tantara i Madagasikara ary mianatra teny malagasy dia fomba ilay dia afaka manampy aho mahafantatra tsara i firenena ary fanakalauza ny kolontsaina ary rehefa mahay ny malagasy dia mialesaka ho an'ny olona hafa. Mianatra dia ny frantsay koa, araka ny hevitro sarotra kokoa ny frantsay ary sarosarotra ny malagasy. Ny antony ny fisafidy ny mianatra teny malagasy dia mba mitady asa tany Madagasikara satria misy orinasa be dia be sinoa tany Madagasikara, ary ny olana dia tsy misy olona tena mahay malagasy tany, ka mahatonga ahy mianatra teny malagasy mba hahatsara ny fifanakalozana an-kevitra sy ny fiara-miasa sy ny afrikanina. Mankasitraka anareo ary faly mahafantatra anareo. 我们也很高兴能跟你们聊一聊天，然后也非常高兴，你们学了马达加斯加语。在我们今天聊得很开心，我们发现你们在马达加斯加的过各种各样的生活，所以我希望我们下次还会有机会再聊天吧。谢谢你们的时间。